Ny amin'ny mahakasika raha mamravatomanga dia mbola mipetraka ho baraingo foana amin'izao fotoana izao satria mbola ao anatin'ny fanadihadina isan-karazany ry zareo ao Nosy Maurice ao amin'izao fotoana izao mahakasika an'ity mpandaharaha teratany malagasy izay voasaringotra ao anatin'ny resaka raharahany famotsimbola ity any Nosy Maurice any amin'izao ankehitriny izao ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe higadra ihany ve sa ho afaka madiodio ity mpandaharaha malagasy ity aorian'izao fanadihadina isan-karazany izay atao amin'izao ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito sanandro tsy ampidrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha mamravatomanga no tena iopanantsika atao anatin'ity video ity ndao any hoarantsika ny fizotrany ity toedra raha any Nosy Maurice ity amin'izao ankehitriny izao ataontsika tsy tafavirina eto Nosy Maurice izany fisiny mafia izany tsy misy handeferana ireo zay voakasika ny raha Ravatomanga hoy ny Premier Ministre Mauriciana Navin Rankolam rehefa nanontany mpanao gazety tany an-toerana tany. Ao anatin'ny ity raha mamravatomanga ity mantsy dia fantatra fa nanaovany FCC fanadihadina ny vinantony mamravatomanga tamin'ity herinandro ity hatrany. Vita moa ny fanadihadina izay nataony FCC tamin'ny Andro Patrick Rabekotany izay vinantony mamravatomanga. Resaka momba ny fivirina natao tao 4 borna tamin'ny 20 Oktobra 2024 lasa teo no nakanambava azy raha nambarany Mikushal izay mpisolo vava an'ity vinantony mamravatomanga ity rehefa nivoaka ny Bureau ny Financial Crime Commission na FCC izy ireo fivirina izay fantatra fa natao tao an-tranon'olona ankaiky any Maître Junaid Fakim izay commissaire ny FCC teoloha izay nandraisany mamravatomanga anjara raha nivolazan'ireo gazety mauriciana trany tsy hivina fa tamin'ny 14 Oktobra i mamravatomanga no nisamboriny FCC ary 15 Oktobra i Junaid Fakim no nametra-pialana tsy ho commissaire ny Financial Crime Commission ary tamin'ny 13 Oktobra izy no nisamboriny usapan-draharaha izay nisahaniny ihany andrasana araka izany nitohy nity raha ity any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Efa manao fanadihadina momba ny trafikana zava-mahadomelina izay mahavoakasika any Madagasikara indray ny FCC ao Nosy Maurice amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ny raha mamravatomanga dia fantatra fa efa manao fanadihadina momba ny trafikana zava-mahadomelina izay misy idiran'ny Madagasikara indray ny Financial Crime Commission ao Nosy Maurice ao amin'izao ankehitriny izao. Fantatra fa any Bangkok renivohitry ny Thailand ny olona antsoina hoe Laurent Vito izay frantsay mauriciana atody amikotrika ny fanondranana io zava-mahadomelina io no mitantana ny trafika izay ataony. Izy no manaramaso ny dia ataon'ireo olona izay atokisany eo anelanelan'ny Dubai, Pakistan, Maurice, La Réunion, Madagascar raha nambarany Wendip Apaya Mauriciana izay nahiditra amponja no ity raha ity araky ny voalazany loharanom-baovao avy any an-toerana trany. Midika izany fa tena matanjaka be ity trafikana fanondranana zava-mahadomelina ity amin'izao ankehitriny izao ary efa hita miparitaka maneran-tany moa izany resaka tambazotrana trafikana zava-mahadomelina izany amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'ity resaka raha mamravatomanga ity hatrany ny polisy ny FCC sy ny polisy avy amin'ny caserne centrale ao Maurice no miambina any mamravatomanga ao amin'ny hôpital Premium Car Clinique de Phoenix any amin'ny rihana fahatelo izay hentra araka izany ny fiambenany ity mpandaharaha malagasy ity izay ifotorany fanadihadina momba ny raha famotsimbola. Nilaza moa ireo mpisolo vavazy fa tsy manantsiny mamravatomanga ary efa isan'ny mponina ao Maurice mihitsy ny tenany. Toerana ananany compte maro amina banky izany Nosy Maurice izany araky ny voalazan'ireo mpisolo vavazy hatrany. Marina fa fiara izay mitondra ny marary no nitondra ny mamravatomanga teny amin'ny sampandraharaha ny FCC tao anatin'ny fanadihadina izay natao azy hatrany.
raha ny fahatongavany Mamarabatomanga teo amin'ny FCC izay nentina tamin'ity fiara-pitondrany marary avy any amin'ny klinika izay nitsabo azy ity hatrany izay mba ho alenambava ao amin'ny Financial Crime Commission moa ity mpandraharaha malagasy ity tamin'izay fotoana nitondrasana azy tany amin'ny FCC izay ka nandrasany maro moa no mety ho ny fivoarany ity toedra raha Mamarabatomanga ity any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Voaresaka tao anatin'izany hatrany ihany koa ilay resaka jet privé nilazany Saudia Aviation fa teo ampiandrasana fanomezan-dalana hisidina ny fiaramanidina nitondra ny Mamarabatomanga sy Saint Christian no nisy élément armé nanatona dia voaterina nanapa-kevitra niainga ny mpamory ny 20 Oktobra 2024 araka ity taratasy izay fitondram-panazavana nalefan'izy ireo ho an'ny Maurice ity. Ho fitandrona sy fiarovana ireo mpandeha dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny nanainga ny mpamory na tsy mbola nahazo clarence aza ary nampahafantatra ny tompona andraikitra izay mpanaramasimo izy ireo tao anatin'izany sidina izay nataon'izy ireo izay hatrany. Taorian'ny fanatiadina izay natao azy dia nentina niverina tany amin'ny klinika i Mamarabatomanga. Nilazany mpisolo vavazy fa mbola mitohy ny fanatiadina mahakasika an'ity raha ity ho izy ireo hatrany. Manan-kery nididy fampisamborana iraisam-pirenena any Mamarabatomanga hoy ny onivony ministeran'ny fitsarana ity farany izay nampatsiahy fa voatondriny ireo fitorina fanenjehana ary fitarainana maro mipetraka eo anivony raha fitsarana malagasy Mauricianina frantsay ary amerikanina ihany koa ity mpandraharaha malagasy ity. Vitany fanatiadina izay natao tamin'ny Mamarabatomanga tao amin'ny FCC ary lasa nihazo ny fitsarana tao Port-Louis izy taorian'izay. Fiara-pitondra marary hatrany no nitondra azy tao anatiny izany rehetra izany. Efa tonga tao amin'ny fitsarana Port-Louis ihany koa izy taorian'izay rehefa avy niatrika ny fanatiadina tany amin'ny ACC. Niakatra fitsarana ihany koa tamin'ny alakamisy 9 Novambra 2024 i David Jean Christian Thomas izay olona akaiky any Mamarabatomanga momba ny fangatahana libération sous caution. Nanisy fotoam-pisarana no nilazany senior investigation Soudagour izay mpanao fanatiadina avy ao amin'ny FCC fa nahitana proof mavesatra tao anatin'ny findainy David Christian Jean Thomas ity farany izay isan'ny voasaringotra ao anatin'ny raha famotsimbola mahakasika ny Mamarabatomanga ihany koa. Amin'ny 10 Novambra ho avy izao indray ity raha ity no avirina ho adiadina. Hanoisy ny fanatiadina momba ireo proof izay hita tao anaty finday mo ny ACC araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Nentina any amin'ny cellule any police ao Maurice Mamarabatomanga fa tsy niverina tany amin'ny hôpitaly raha ny vaovao navoaka ny Défi Media izay gazety Mauricianina minitra vitsy taorian'izay fitsarana azy izay hatrany. Tribunal tao Port-Louis no nandray ity fanapahan-kevitra ity taorian'ny mpakanambava ilay mpitsabo fo Dr Mahmoud izay nitsabo azy. Niditra tao amin'ny fitsarana Port-Louis moa Mamarabatomanga nandeha tongotra tsara ary hita ho mavitrika. Rehefa nivoaka tao izy ka nambara ny fitsarana fa alefa any amin'ny cellule fa tsy averina any amin'ilay klinika nitsabo azy intsony dia lasa natosika tamin'ny fauteuil roulant indray izy nivoaka tao amin'ny fitsarana ka nentina any amin'ny hôpitaly Dr Jito indray izy taorian'izay fandehanany tamin'ny fauteuil roulant izay. Maro ihany moa no gaga raha vantany vao nahita azy amin'izay hoe lasa tsy mavitrika intsony izay rehefa nivoaka ny fitsarana. Ao no miteny hoe mety tampoka aminy angamba ny fandraisana fanapahan-kevitra izay nataon'ny fitsarana atao Port-Louis. Nafindra notazomina ao amin'ny centrale de détention vacances ao Maurice Mamarabatomanga rehefa avy niala tao amin'ny hôpital Jito izay nandray azy. Ny Financial Crime Commission na FCC no nanao ny famindrana azy nataon'ireo mpiambina avy amin'ny Special Sporting Unity na SSU mo izany rehetra izany. Avy ao amin'ny centrale de détention vacances i Mamarabatomanga no noentina teny amin'ny hôpitaly Victoria ao Kandos indray. Taoriana nandalovany tao amin'ny vonjy aina dia nafindra ao amin'ny cardiac unity izy raha nambarany mpisolo vavazy izay toerana mety hiambinana azy ihany koa. Ny tenany izay nivantana tao amin'ny hôpital Dr Jito taoriny ny tsarana azy na dia nilaza aza ny fitsarana fa ho alefa anaty cellule ny tenany. Aveo nalefa tao amin'ny centrale de détention vacances tamin'ny andro ny 7 Novambra maraina iny dia nilaza ho tsy nahazo aina ka nafindra hôpitaly indray rehefa aveo. Midika izany rehetra izany fa tena mbola miteraka resabe hatrany ity raha Mamarabatomanga ity amin'izao fotoana izao ary mipetraka foana ilay fanontaniana manao hoe ho afaka madiodio ve izy sa hidoboka amponja hatrany amin'ity raha izay mahavoasaringotra azy ao nosy Maurice ao amin'izao fotoana izao satria raha ireo angom-baovao izay mandeha any an-toerana any amin'izao fotoana izao dia mbola meloka hatrany izy taorian'ireo fanatiadina izay natao azy indrindra fa ireo olona izay voasaringotra ao
anatin'ity raha ity izay efa nahitana proof ny sasany dia mety hanano sarotra ihany ny tena ahafabela azy madiodio ao anatin'ireo raha rehetra izay mahavoasiringotra azy ao nosy Maurice ao amin'izao ankehitriny izao ka andrasany be sy ny maro araka izany ny tohiny ity raha Mamravatomanga ao nosy Maurice ao fa efa tsy andriny ireo malagasy indrindra fa ireo mpanohitra ny fitondrana teo aloha intsony ny hivaliny ity raha Mamravatomanga ity any an-toeranandry amin'izao ankehitriny izao izay no masaka azona rosta ao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino fini milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa